Fifaliana trany no miara-bananao. Tonga soa manaraka an'izao fizarana izay atao eto izao. Androany tsika dia hiresaka manokana ny amin'ireo faminaniana tsy rehetra fa ny faminaniana sasatsasany ihany mahakasika an'i Jesosy Kristy, ireo faminaniana efa tanteraka tamin'ny fanambarana ny fiaviany voaloha sy ny amin'ny sorona izay nataony ary ireo faminaniana izay mbola ho avy izany. Ny Baiboly iray manontolo manomboka amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia Jesosy Kristy no ambarany. Jesosy Kristy no ivon'ny Baiboly. Ny zavatra marobe na tantara io na fanambaran'Andriamanitra mivantana na ankolaka dia manambara an'i Jesosy Kristy daholo. Jesosy Kristy no centre ny Baiboly. Ary ny faminaniana voalohany indrindra hita ato anatin'ny Baiboly dia Andriamanitra iray-pahary mihitsy nanome azy, faminaniana milaza manambara ny amin'ny havian'i Jesosy Kristy, na dia tamin'ny endrika tsy mivantana aza nanomezan'Andriamanitra an'izany. Satana dia mahafantatra tsara hoe iza Jesosy Kristy. Rehefa nanota ny olombelona vokatry ny fitaka nataon'i Satana dia nidin'Andriamanitra niresaka tamin'ny olombelona fa niresaka tamin'ny Satana koa izy. Ao amin'ny Genesisy 3:5 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Sazo nomen'Andriamanitra ny Satana io, zavatra hitranga amin'ny Satana izany manomboka eo, fa faminaniana ihany koa ny amin'ny havian'i Jesosy Kristy. Nosaroana an'Andriamanitra, tsy navelan'Andriamanitra ho fantatry Satana mivantana hoe inona ny tiany hambara, fa faminaniana ny amin'ny havian'i Jesosy Kristy io teny nambaran'Andriamanitra ny Satana io. Fa mpaminany marobe ihany koa no nomen'Andriamanitra ny fanambarana ny amin'ny haterahan'i Jesosy Kristy. Isan'izany Isaia, amin'ny Isaia 5:5, fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rain'ny mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Rehefa mijery an'ireo anarana ny tenin'Andriamanitra hoe antsoinan'i Jesosy Kristy ireo tsika, dia ireo ihany koa no anarana hoentin'Andriamanitra rehefa mampiseho ny tenany izy, Andriamanitra iray izany. Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany tokoa dia niteny izy tamin'ny Jiosy, rehefa miresaka tamin'ny Jiosy izy dia niteny izy ao amin'ny Jaona 4:30, niteny izy hoe izaho sy ny ray ozy dia iray ihany. Anisan'ny teny tena nanafotoana ny Jiosy izany. Dia niteny koa izy hoe izy dia efa nisy talohan'i Abrahama. Dia tena anisan'ny teny nahatezitra ny Jiosy izany tao amin'ny Jaona 5:4-5:50 ka hatramin'ny 5:50 no ahitantsika an'izay resadresaka nataon'i Jesosy tamin'ny Jiosy izay. Manasa anao hamaky azy. Dia ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa, ny anarana omenan'i Jesosy Kristy hoe Jesosy no atao anaran'ilay zazalahy izay ho ateraky ny vehivavy, dia Andriamanitra ihany koa nanome anazy. Hitantsika izany ao amin'ny Matthieu 1:1-20, rehefa niseho tamin'i Josefa ny anjely, satria Josefa nikasa ametraka ny Maria fa tsy hakavady azy indray rehefa nalala fa nitoejazy Maria. Dia tonga ny anjely nilaza hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Sady tenenin'ilay anjely tamin'ny Josefa hoe iza no atao anaran'ilay zaza ao an-kibon'i Maria, ary nolazain'ilay anjely tamin'ny Josefa hoe iza io zaza io, mpamonjy. Dia tahaka izany koa tamin'ny Maria, rehefa niseho tamin'ny Maria koa ny anjely nilaza ny fiavian'i Jesosy Kristy eo anatin'ny kibony, dia niteny koa ny anjely hoe iza no iantsonan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Lioka 1:30 koa no ahitantsika an'izay. Nolazain'ny anjely tamin'ny Maria koa fa Jesosy Kristy, Jesosy no iantsonan'ny zaza izay ao anatin'ny kibony. Ny dikan'i Jesosy amin'ny teny Hebreo dia Yeshua, izany hoe mpamonjy ny dikany. Ny toerana hahaterahan'i Jesosy Kristy koa dia tsy kisendrasendra, fa toerana nampilazain'Andriamanitra melohan'ny mpaminany ihany koa izy io.
anisan'ny mpaminany nomen'Andriamanitra n'izany teny izany Mika ao amin'ny Mika 4:1-5 sy ny Mika 5:1-5. Teren'ny fotoantsika dia tsy vakiako fa manasa anao handray naoty dia hamaky ny Baiboly, azoto hamaky ny Baiboly. Nomen'Andriamanitra tena amin'ny antsipiriany mihitsy hoe aiza Jesosy Kristy, aiza io Jesosy, aiza io zaza izay nampilazaina any Isaia io, hoe aiza io no teraka. Nomeny hoe tanàna lehibe isy azy dia Betlehem, dia tanàna kely ao anatin'ny Betlehem Midgaleder. Tena précis ny filazan'Andriamanitra ny toerana terahan'i Jesosy Kristy, ary tsy nataotao foana hoy satria midikany hoe Betlehem amin'ny fandikana azy zany ny dikan'le anarana dia hoe Maison du Pain, ary ny dikany hoe Edera dia Tour des Troupeaux. Le Edera io dia tanàna kely ao Betlehem izay fiompiana ny zanak'ondry hoentiny ny mpisorona atao sorona tamin'izany. Fantatritsika tsara fa Jesosy Kristy dia zanak'ondry ihany koa ny fiantsoan'ny Baiboly azy. Betlehem hoy ato dia hoe Maison du Pain, pain mofo. Dia Jesosy Kristy rehefa tonga dia niteny izy ohatra hoe tao amin'ny Jaona 4:9-5 sy 9:7 dia niteny Jesosy Kristy hoe izy ny mofonainy, izay teny tena nanafitohina ny jiosy ihany koa, ary tena manamafy ny fahatanterahany faminaniana nefa n'le tenin' Jesosy Kristy. Ny toerana nahalehibehan'i Jesosy Kristy ihany koa izay Nazareta dia faminaniana mbola nomen'Andriamanitra ihany koa izany. Ao amin'ny Matthieu 2:2-7 misy an'izao teny izao hoe ary noho ny tonga tany izy dia nonina tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hatanteraka izay nampilazana ny mpaminany hoe hatao hoe Nazarenina izy. Efa nampilazain'Andriamanitra tamin'ny mpaminany fa ilay zaza izay ho teraka ambaran'i Isaia mpaminany sy ambaran'i Mika dia ho atao hoe Nazareanina. Izay mahatonga Jesosy atao hoe Jesosy avy any Nazareta hozy tsika. Tamin'ny antsipiriany koa nanambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany ny zavatra rehetra izay tsy maintsy hiseho sy tsy maintsy haritan'i Jesosy Kristy mialoha, mandritra ary aorian'ny sorona izay tsy maintsy ho ataony. Izay mantsy no anisan'ny iraka lehibe antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Isaia 7:50 manomboka amin'ny 9 hatrany amin'ny 12 dia tena milaza amin'ny antsipiriany, tena nasehon'Andriamanitra ny Isaia amin'ny antsipiriany ny zavatra hitranga teo amin'ny hazo fijaliana sy ny hevitry ny antony ireny zavatra ireny. Tena mahavariana mihitsy Andriamanitra, tena hoe amin'ny antsipiriany ny hatramin'ny fasana izay andevenana an' Jesosy Kristy dia tena nolazain'Andriamanitra hoe fasaniza. Hitantsika izany eo amin'ny Isaia 7:7 io ohatra. Jesosy Kristy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana dia noesoriny olona. Reny rehetra reny dia tsy tonga ho azy ohatr'izao fa faminaniana. Davida izao no teny an'izany ao amin'ny Salamo 2:20 manomboka eo amin'ny 9:7-9. Vakio Salamo 2:20, 7-9. Ny maramila Romanina rehefa nahantondry zareo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nalainy ny akanjony dia nanaovandry zareo atsapaka hoe iza no tompon'ilay akanjo satria tsy foindry zareo horovitina ilay akanjo. Eritreretony izany fahalebiazan'Andriamanitra izany. Romanina tsy mino ny Andriamanitra ny nonony jiosy, nefa ny Romanina nampiasain'Andriamanitra tanteraka ny faminaniana izay tao amin'ny Salamo 2:20 ihany 9:7 miresaka n'io akanjon'i Jesosy io. Ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty
mbola salamo ihany koa fahasivy amby efapolo andininy fahasivy sy ny salamo fahenina amby folo andininy fahafolo manambara ny amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy amaty hoe tsy ho avelan'Andriamanitra ho any amin'ny fahalovana Jesosy Kristy fa ho atsangany. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana koa Jesosy Kristy no heverin'ireo miaramila Romanina fa efa maty izy fomba ny Romana tamin'izany kapaina ny ranjon'ny ny olona izay antony amin'ny hazo fijaliana rehefa alohan'ny ampidinany anazy eo ambony hazo fijaliana mba tena ho azony zareo antoka hoe tena maty ilay olona izay vao ampidininy eo ambony hazo fijaliana. Izay ny antony kapahany ny ranjony iny izany. Dia rehefa tonga teo amin'i Jesosy Kristy ilay miaramila andeha hikapa ny ranjon' Jesosy Kristy dia hitany hoe efa maty ny fahitany an'i Jesosy Kristy dia tsy nikapainy ny ranjon' Jesosy Kristy fa ilay jiolahy roa niaraka naantona tamin'i Jesosy Kristy kosa nikapainy. Fa amin'anina koa izany ao amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo andininy faharoapolo. Salamo fahaefatra amby telopolo andininy faharoapolo milaza an'izany faminaniana izany ary io tantara io dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahasivy amby folo andininy fahatelo amby telopolo sy ny andininy fahaenina amby telopolo. Jesosy Kristy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana dia fantatritsika tsara fa niteny izy hoe nangetaheta aho izy. Dia niazakazaka koa ny miaramila Romanina nanome vinaigre azy. Mahavariana, tena mahavariana ny fahendren'Andriamanitra. Satria miaramila Romanina tsy mino ny Andriamanitra ny nohon'ny jiosy tamin'izany dia Andriamanitra ray-pahary izany, Adonay. Fa nantanteraka kosa izy ireo amin'ny atsipiriany mihitsy ny faminaniana rehetra izay nambaran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra iseho mandritra ny fotoana izay antonan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Mangetaheta hozy Jesosy Kristy dia niazakazaka ny miaramila Romanina nanome azy vinaingitra. Salamo fahasivy amby enimpolo andininy faharaika amby roapolo. Misy ny tantara dia ao amin'ny Matio fahafito amby roapolo toko fahafito amby roapolo andininy fahavalo amby efapolo. Fa ny faminaniana mikasika an'io dia hitantsika ao amin'ny Salamo fahasivy amby enimpolo andininy faharaika amby roapolo. Hozy izy ilay vakiako aminao io Salamo fa zava-mangidy no nomeny ho haniko ary vinaingitra no natolony hosotroiny raha nangetaheta aho. Marobe tsy ho voatanisantsika mihitsy ny faminaniana momba an'i Jesosy Kristy izay tanteraka nandritra ny hazo fijaliana iny. Fa talohan'ny hazo fijaliana koa izao ohatra raha niakatra tao Jerosalema koa Jesosy Kristy nitaingina zana-boriky. Tsy hoe manao aventure akory Jesosy Kristy fa tanteraka ilay faminaniana izay nomen'Andriamanitra ny Zakaria mpaminany tao amin'ny chapitre 9 verset 9 Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy. Vakio milaza ny amin'io fiakaran'i Jesosy Kristy eo a Jerosalema io. Mbola marobe mihitsy ny faminaniana manambara ihany koa izay mbola tsy tanteraka manambara ny fiavian'i Jesosy Kristy ary tena miandry an'izany tsika. Ny bokin'ny Apokalipsy izao ohatra izay tena anisan'ny mampatahotra ny ankamaroan'ny kristiana mamaky azy satria hoe sarotra, mampatahotra. Fa izaho tena manasa anao mihitsy hoe mamaky an'io bokin'ny Apokalipsy io. Raha mbola sitrapon'Andriamanitra dia mbola hiaraka hamavaha an'io boky io tsika ao aoriana kely ao. Fa io boky io matoa nomen'Andriamanitra ny Jaona, apôstôly Jaona, tahaka ny bokin'i Daniel koa, dia tian'Andriamanitra ho fantatsika ny zavatra izay hitranga aty aoriana aty. Izany hoe tsy mampatahotra izany ny famakiana ny bokin'ny Apokalipsy raha mino an'i Jesosy Kristy tsika fa ny fanohitra amin'izay aza tena mampahery antsika mijery ny zavatra efa tanteraka sy ny zavatra mbola ho avy. Raha tanteraka daholo ny faminaniana izay nitany saiko teo ireny amin'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy ho tanteraka ny faminaniana izay nomen'Andriamanitra manambara ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Ao amin'ny Daniel koa izao bokin'ny Daniel dia mpaminany tany amin'ny testamenta taloha. Bokin'ny Daniel faharoa toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahaefatra amby efapolo
sy ny 570 dia manambara ny fanjakan'i Jesosy Kristy izay fanjakana tsy ho rava, fanjakana haritra mandrakizay. Manambara koa io Daniel io fa ho avy Jesosy Kristy. Io zao ilay anisan'ny teneniko teo hoe somary nasian'Andriamanitra saronana na voalina ny fanambarana fa tsy nampilazain'Andriamanitra ny Daniel direkta zany ilay izy. Ho avy Jesosy Kristy ary rehefa ho avy Jesosy Kristy dia tsy Jesosy Kristy mampamonjy azy intsony no iaviany fa Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, satria hanoritoro sy handrava ny fanjakany etỳ tany sady handrava ny fanjakany Satana ihany koa. Faminaniana nomen'Andriamanitra ny Zakaria ao amin'ny Zakaria 2:12, milaza an'izany fiavian'i Jesosy Kristy indray izany. Zakaria 2:12 dia milaza Jesosy milaza ny mpaminany azafady fa alalany Jesosy Kristy, anaikany Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy, Jesosy no Kristy. Kristy mantsy voaositra na Mesia ny dikany. Jesosy no Kristy, Jesosy no ilay Mesia. Anaikany izay ny Jiosy amin'izay fotoana izay. Mbola tsy tanteraka izany satria hatramin'izao tsika amin'iteny izao ny Jiosy dia mbola mandà miandry Mesia hafa. Fa ho tanteraka amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy araka ity voalazan'i Zakaria ity, ny faneken'ny Jiosy an'i Jesosy ho Mesia na ho Kristy. Nilaza ihany koa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminaniny, mbola Zakaria ihany, Zakaria 2:4 hoe aiza Jesosy Kristy no higadona rehefa tonga etỳ ambonin'ny tany ao a Jerosalema eo amin'ny tendrombohitra Oliva. Anisan'ny faminaniana izay andrasantsika zany zavatra izany. Ny fiavian'i Jesosy Kristy rehefa mamaky ny baibolintsika dia mizara roa. Ny fiavian'i Jesosy Kristy dia mizara roa. Ao ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra aka ny fofombadiny dia hiverina hiakatra any an-danitra indray izy. Ary ao ny fiavian'i Jesosy Kristy izay higadona ao a Jerosalema eo an-tendrombohitra Oliva araka ny nambaran'i Zakaria 2:4 teo. Fa ny amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia Paoly apôstôly zao dia anisan'ny nomen'Andriamanitra an'izany fanazavana izany ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany any amin'ny testamenta vaovao indray zany. Tesalonianina voalohany 4 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 manambara ny apôstôly Paoly an'io fiavian'i Jesosy Kristy eo amin'ny rahoan'ny lanitra io. Jesosy Kristy ihany koa dia efa niteny hoe tamin'izy tetỳ ambony tany dia niteny izy hoe ho avy toy ny mpangalatra ny andro izay hiaviany. Dia io fiaviany eny amin'ny rahoan'ny lanitra io no tiany ambara amin'izany. Satria ny fiavian'i Jesosy Kristy izay nambaran'i Zakaria teo izay hoe higadona eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony dia tsy ho fantatra zany izay fotoana izay, ho fantatra izay fotoana izay satria misy repère ahalalana anazy. Fa ity fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ity ny tsy fantatra. Io ilay rehefa miteny Jesosy hoe ho avy tampoka toy ny mpangalatra izy dia io fiaviany eny amin'ny rahoan'ny lanitra io ny ambarany amin'izay. Ary miankina amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra io miankina amin'iny ny repère hijerevana ahalalana hoe roviana zany Jesosy Kristy no higadona ao amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony. Mbola ho hazavaintsika manaraka indray moa zany ny amin'izay fahasamihafana amin'izay fiavian'i Jesosy Kristy indromy ataony izay. Fa androany itsika efa niotra be ny fotoanantsika dia ho faranantsika ny fotoanantsika androany dia manasa anao hanaraka ny fizarana izay ho atao manaraka indray. Mirary soa dia ho tahian'Andriamanitra daholo.